Atolotry ny radio vavaka fanafana zato teboka enina ho anao izao. TADIM-PITIAVANA Diam-peniny Rindra Nathalie. Trifta Gislin, Miandry ny avo, Liva Rakoto. Yvette Randriana Zolo, Ando Rakoto Mavo, Volatina Norlalao, Angelina Fanjanirina, ary ny mpanoratra no nanome aina ny tantara. Nandrindra sy nanantotosa Oliva Sorakotony ikirakirany teo amin'ny lafiny ara-teknika Pitikavo. Anio no fizarana faharoa sady farany. Allô? Miarahaba tompoko. Andriamantombola ve zao azafady? Eny tompoko, fa iza kay le miantso? Saika mpandehanao fotsiny izay fa tratran'lozam-pifamoivoizany ty lofo ty. Ka ianao mantsy ny voasoratra tanatin'ny manifolta izay voalaza amin'ny fampandrenesana voalohany. Andrekako, dia aiza izy zao? Ary manahoana ny fahasalamany? Tsy misy atahorana aloha ny fa afitra somatsara ka. Fa na izany aza mbola somary reraka ihany izy noho ny fahaviatrezany raha be loatra. Efa eny amin'ny toeram-pitsaboana mantsy izy zao. Eny manambato eny misy azy. Misaotra betsaka tompoko nampandre. Anainga zao dia zao ihany amonjy azy ihany. Misaotra tompoko. Dia izay lesy raha riza ny vaovao. Maheriza lesy zaho ngamba hiaraka amin'lahy ka sao dia misy zavatra hifanampiana manko anko. Tena mety amiko tokoa lesy zany raha tsy mampaninona ny lahy. Fa na zany aza aleo ihany aloha tsika miresaka amin'ny dokotera lehibe. Tsy mbola fantatra mantsy izay fehim-potoana tsy maintsy hijanona antsika any. Mety lesy zany sady mino koa angefa tsy sarotiny amin'izany izy aina manko mivonjentsika selango. Ary aloha apirina netana hoentina dia hiresaka amin'ny lehibe tsika rehefa avy eo mila miainga avy hatrany mantsy. Zaho koa tsy maintsy mbola ampandre amin'ny voary tsy maintsy lazana zao zava-misy zao manko izy. Mety lesy zany fa zao no tiako tenenina. Hoe ahoana ary ty? Mengavy mba tsy ho tantarainy any amin'ny nina mihitsy ny zavatra misy na dia kely akory aza. Marina mihitsy zany tenenina zany. Aleo fa fehiperako mafy mihitsy lesy voary tsy lazalaza n'izany amin'ny nina. Misaotra meloa lesy raha rija. Malalako marina. Efa tonga lahy. Misaotra ny tompo tamin'ny fiarovany fa mbola velonaina somatsara. Tena marina mihitsy aky zany. Tena marary mafy any lohako izany. Mivatako rehetra ihany koa. Eny, aza dia mbola mihetsika mafy alondry. Sady efa lasa nijery fanampin'ny fanafody ihany koa dokotera Rija. Fa i dokotera Rija zany niaraka tamin'ny lata ty? Raha ny filazan'ny mpitsabo izay nandray anao mantsy dia tapaka ny tongotra ao avisian'ny soroka vy. Voadona ihany koa ny loha ary niteraka ratra somary lalindalina ihany. Zany ve? Fa tsy maninona izy fa zakako ihany ka. Zara za tsy nialatra amin'ny finaiko. Matoa mbola novelomin'Andriamanitra indray dia mbola misy iraka tiany ampanaovina. Tena marina mihitsy aky izany. Sady mahery be ange ty malalako ty. Mahery satria manana ny Andriamanitra mahery. Zay aloha dia marina. Resiny hatramin'ny fahafatesana mihitsy aza. Raha natotanisa voalaza ny mpitandro filaminana dia efatra ny namoniny ainy tamin'ity lozam-pifamoivoizany ity. Ary ny ambiny naratra avokoa. Somary lalindalina ihany mantsy le antsana ny latsahan'ny fiaraka. Zany ve? Tena enjana koa zany. Tsy nisy tadidiko mihitsy koa moa zany fa tonga taty amin'ny hopitaly vao natsiaro tena. Efa mifonjy. Arabaina aloha kely lova tsy maty fo amanaina. Misaotra betsaka dokotera Rija. Dia mbola misaotra anao ihany koa tonga nikarakara nata ty. Tsy misy tokony isaorandry zany zay aky mampinamana. Dia efa reto daholo le fanampina fanafody ilaina kia. Misaotra betsaka lesy Rija. Fa zao aleo aloha andeha hijery sakafon'ny lova dia mba elany miandry azy eto vetivety. Tsy olana zany aza ela fotsiny lahany ndraindray misy ilana ny lahy manko. Ok lesy izay kisy arifa vetivety fotsiny dia miverina eo.
Ie, haingany ala. Allô? Allô, za ihany aky chérie, lay tonga ny fonao. Afinina foana koa mbola hitsotsonao anary Nina. Mba mahatsiaro sy te aheno ny feonao ry a. Tsy mba faly mihitsy ve ianao rombola. Tiako ane ianao e. Mareny eo ianao e. Tsy mitepy fitiavana aminao akory ny foko na dia ny kely aza. Ary mengavy ianao atsaharo hatreo ny fiatsotsonao fa tsy ilaiko akory. Mamanga ny fahoriana aloha ianao rombola. Dia mahereza indrindra. Tsy azoko. Inona no tianao atongavana? Aza manao fa zaho mbola eto foana ho anao. Ilova ena ny lasa fa izaho afaka manolo tanteraka ny toerany amin'ny lafiny rehetra. Tena tsy haiko tsony mihitsy izay fomba ilazana ny toetranao ity ka tsy mila anao tsony ary Nina, mazava. Mbola hitady ahy ianao rombola. Tsy ho ela akory. Efa nisoroko teo aminao ny fofombadinao. Dia omeko safidy ianao ny toyany. Na hiaraka amiko na ho faty anaraka ny fofombadinao. Tsisy rarahiko fa toy izany ny teti-dratsinao e. Tsy hampiovany hevitro mihitsy izany. Ho hitantsika izany rombola. Miandry anao foana satria tiako ianao sady tokako. Mirediredy. Zay fa veloma ianao e. Mandra-piola tsy ho ela chérie. Dia lozany ilesy fa zany daholo lazay Nina tamiko teo e. Tena mihevitra ity zany eny maty lova. Tena mba vehivavy tsy matahotra an'Andriamanitra mihitsy lesy indra vehivavy ka. Ka zany mihitsy e. Raha mety lesy dia aleo mba hatsoina lovoary. Lazao izy mba tsy tenina amin'iza na amin'iza hoe velonaina soma tsara ihany lova. Mba tsy hampitombo ny teti-dratsin'ny Nina amin'ntsony. Ary aleo ihany koa tsy ho fantatro lova izao resaka izao. Tena mety mihitsy lesy zany aleo fa tsoko zao dia zao mihitsy voary. Dia lazaiko izy mba tena hitazona tsy ambara telo an'izany resaka izany. Tsy ilazana amin'iza na amin'iza. Misaotra lesy Rarija. Tena zao tokoa le hoe nenina tsy ao alohana anatra fa ao aorinan-datsa. Raha napoziko tonga hatramin'ny fandatsahanay ohatr'izao mantsy ny fiarahako tamin'ny Nina iny. Avy hatrany dia najanoko tsy nisy atakandro mihitsy. Zay vita lesy dia vita fa inona ary tia. Ataovy anatra na manaraka ireny. Mila mitandrina fotsiny tsika sy alahy satria mazava be ny teneniny hoe rehefa tsy ho azy alahy dia ho vonoiny amin'ny fomba izay mety tsy ho fantatsika akory. Lehibe letsy ny Andriamanitra Rija. Ary manaiky fa nanao fahadisoana saingy inoko fa tsy hamela na handao azany izy na dia ao anatin'ny ady sarotra aza. Marina aloha izany tena lazany fa ilahy mila tena mampahery tena amin'izao zavatra mahazo an'lahy zao Eloza kely aloha ilahy fa tsy maintsy antso amin'ny voary zao dia zao Eny lesy mba omeo valy teny avy any ihany Za koa aloha andeha hiverina any amin'ny efitrano misy any lova sao dia misy hitadiavany mantsy. Mody tsy mahita indray sa malahelo angara-doko dia miventsiventsy. Oay, vendry malahelo ve moa tsy alahelo ny adidi koa tsy maintsy atao. Aleo mihitsy aloha izy andevina maty mba hahafahana miatrika fiainam-baovao miaraka amin'ny velona indray. Tena mampalahelo angekinina azo ambola. Tena tiany eny fofombadiny iny. Fa hono izy zany nafantarandrian'izany vaovao zany. Ohatra mbola tsy niainga akory izy dia efa fantatro ny zavatra hitranga. Nina ane ety. Tena maiky andriaka. Dia milama ve zao ny saindria amin'izany ka. Zao aza vao tena milamina beko. Arery sisim-bola. Dia efa tonga izy dia afaka tonga dia ataony rahanay. Andray kosa aky. Tonga dia niamatotra azy mihitsy zany ao andohandry. Nefa izy azy vao nandaon'olo tiany. Mbola eto meno mibangy. Sady afaka nity azy amin'ny lafiny rehetra mihitsy. Ay ve. Iloza koa aloha ndry sy nyredredindry fa maika ka. Tsy maninona nena ampiarahana mihitsy aza ny rahantsika. Mirediredy. Ay ve efa tonga eto an-tanànanareo tonga soa zany malalako izany. Misaotra mamangy amin'ny fahoriana ary mbola dia mahereza foana fa za mbola eto afaka ity sikarakaranao Ay, mankasitraka fa manina koa zao miavina be zany malalako izany mbola maika hiasa ary Nina. Zay fa veloma ianao.
Any amin'ny lahara riva dia karakarako sakafo matsiro be lahy. Oako izao fa misaotra aza misahirana amiko akory ianao. Iza ny mahalala raha asianao pozina ny sakafoko. Aza dia sary-tiavana rery mbola hipopopo hitadiana elandray androany. Fa ianao ve gasy sava zay? Tsy efa teneniko taminao fa tsy tianao intsony a. Resaka efa lany daty re izany a. Fiainam-baovao indray izao natrehany. Araha velao azy lolopo be izany fa inona ary ty. Mba ianao e. Aza mitazotazona akory. Zany eo avonina meno mibanga sy anasitrana andratraponao romboly. Fa dia nahoana loatra dia atositosika ao toy izao foana. Ka tsy mila anao ahy e. Sady leo be an'ity ianao misisika lava ity. Tsy mahalala tsy tiana akory. Zany ty vavanao. Zay zany ny avalinao fitiavako anao. Ifankahitsika. Ataovy izay ataonao ry nina. Nalalako anao ary nampanenina. Efa masaka nenina andro fandao amin'izay sakafo e. Nareo ireo lahy ohatry mivariana be izany. Ay ve andao le sondram-bola sakafo Misaotra re mikarakara ry voary a. Tsisy saorana re a. Ary ataova amin'izay mivavaka ritsa fa efa noana be mihitsy za. Iary vavaka aritsika. Raha eo misaotra ny amin'ity sakafo izay nomenao anay ity. Tsofra zany mba hitondra hery tanjaka ary fahasalamana ao anay tsirairay. Misaotra indrindra raha eo. Amen. Mazotomana daholo ary. Mazoto ary. Misaotra mazotomana ihany koa nareo. Fa tena hevitra mety mihitsy aloha tsy nilazana amin'ny marina tamin'ny anao hoe mbola velona soamatsara lova e. Fa ahoana ity? Tafahoana mantsy izay maly. Ary tena manana fanantenana be mihitsy izy hoe mbola hiaraka aminy satria tsy eo intsony ny loha. Zany mihitsy ka. Na izy nresaka tamiko aza neka tena faly amin'ny fahoriana izay neverino tena izy. Ary tena velom-panantenana mihitsy. Tsy naposiko dia nilaza tamiko hoe atao rarana ireo ary ampiarahana hono ny atsika. Vehivava miretilety. Fa hono ary voary a? Nahoana izay? Efa nisy olona nataony toy izany koa ve tany aloha e? Sa ve hoe vohim-bola nanaovana izany? Raha ny tena marina dia efa fomba ny hatramin'izay mihitsy mitsiritra mpiasa-panjakana avy any andrenivohitra tahaka izao. Saingy hafa kely mihitsy nanaovany amin'ny mbola tamin'ity indray mitoraka ity. Ka mety hoe bogosy loatra kosa angambako. Fa ianao koa ve izany voary dia mitsiriritra toa azy ka? Aiza kosa e. Riarian'ny tovovavy avy any amin'ny faritra mihitsy anie izany hoe miaraka amin'ny lehilahy avy any andrenivohitra izany. Sady mbola mpiasa-panjakana ihany koa. Saingy za kosa aloha tsy toy ny anazy. Izany ve ny tena marina. Sao dia mba hoe menatra anay fotsiny ndry dia miteny an'izany eo. Isy. Ananako ny endrika asibika saingy manaiky izay fomba hitondran'Andriamanitra amin'ny fiainam-pitiavako ihany koa. Tsara k'i izany malala dia tohizo hatrano fahendrena. Aza miova fa izany ange ny tena hitiavako andry e. Fitiavana tsy niterena ary tsy nampiasana hodina zavatra hafa fa tena fitiavana madio. Matokia ianao Ritsa. Fitiavana madio ny tiavako anao. Ary vonina mihitsy azy anaiky anao anatrehan'Andriamanitra izay vavahantsika. Ndry dia mirary soa anareo roa kely. Raha sitrapon'Andriamanitra mantsy dia ho totosaina afaka enim-bolana ihany koa ny raha anay solova. Toraka izany koa e. Dia tokava soa ary ny andro malaza e. Misaotra betsaka rery voary a. Ary fa maninona ary mbola tsy mivoaka amin'ny efitrano misy azy ihany. Efa mivalo ora nefa izao. Aleo mihitsy aloha jereko ka. Ody eo. Ody lesy rambola. Ohatry. Toa tsisy mamahala mihitsy. Aleo rangahy tonga dia sokafako ty varavaranty ka. Ary toa mbola matory be ka ile riko. Mifoaza amin'izay lesy rambola fa tara. Ary aleo no avatoko voatrano mioaka be nge izy izany. Andre kaiky ianao ary toa mangana be. Sady tsy mahatsiaro tena. Voary a! Ahory voary a! Avy aingana aloha ianao aty azafady. Fa misy inona Ritsa? Ary manina koa mbola toa feno faroratra be mivavana. Aleo aloha somary atraka kely aloha izy dia toa anana ny ondana e. Dia mandeha aingana ianao maka alikola anao na ranomanitra ry voary a. Tena tsy mahatsiaro tena nge izy e. Efa ty re a, ty. Misaotra e. Tonga dia ataoko amin'ny orana ty. Ianao kosikosihany aloha ny tanany e. Mbola oram-bola. Fa misy inona lesy a? Tsy nahatsiaro tena nge lahy teo e.
sady amin'izay vavany lafy mifaroratra be mihitsy. Fa inona lesy zavan'seho tato Tena tsy haiko mazava lesy fa ohatra nisy nanan-keny izay ato amin'ny alina. Tena natsiaro sepitra mihitsy Za nefa amin'io tsy mahita olona akory manodidina. Rehefa madiva araina indray ny andro dia tsaroko tsy hafanetsy avokoa ny vatako rehetra. Ary na ny feoko aza tsy tafavoakako. Dia izay ny tsaroko farany dia izao indray aho vao matsiaro tena. Sotrolo ty rantiry mbola fa tena reraka be mihitsy anenao zany. Misaotra ry vary mety vokatry ny arerahana tafa oatra ngamba na nahazo aka. Mba lazao lesy dokotera lehibe aloha fa tena tsy ho tafiakatra hiasany mihitsy mahatsiaro reraka tanteraka mihitsy mantsy. Eny lesy ova tokotonga ny afatra mba tserijery eo ry izy ry voary eo tsy manina fa za koa eto foana ka. Zay fa ilozaka aloha nareo raha misy olana na hoe zavatra ilaina dia atsoy fotsiny aho misaotra betsaka lesy rija. Tena namana tokoa lesy lisany ka. Zay fa makaina tsara aloha elahy Arina ary zany zavatra midoboka be ao ambadika ao zany. Aleo mihitsy loha rangaha jereko ka. Oay, ary toa mikarapoka be tato kay mbola. Sady miakatra be ny masony tsy midratsy be mihitsy izy. Aleo rangaha aloha tonga dia atsoko ainga andritra. Allo Rija, mikarapoka be tato anie mbola dia tsy nahatsiaro tena indray Aleo fa ho avy sao dia zao ary ahy Ary aza ela ianao fa tena tsy hitako anie izay atao Endre azivramanitra aloha ny eo vavoro dia karizy olany manapatongako eny ary izandray ary samy mandondono zany. Zany efa ty mbola sahirana. Avy elo aloha eo mbaravaranao ka. Izay ampatsiaro tena mbola aloha zao no atao. Oji, vahina koa ny atao eto ry nenahy. Ny arapa-asa tsy vita koa dia fanontaniana anao setrinao. Manao any ianao fa maninona eo ahy ianao. Salama tsara re raha doko fa ino ty taitaitra be ty Za zao efa ela be nandondona teto tsy nisy namaha mihitsy nefa mba tonga mangivangy anareo. Ay, miala tsiny aloha fa tsy afaka apetrano anao ahy mbola misy zavatra manahirana kely anay koa mantsy. Aleo manaraka ianao veriny tena tsy mety manko raha fotoana androany. Tsy azo kokoa zany. Sa efa mpifahavalo ka tsy mahazo mifampiditra trano tsony. Zay filazanao azy rery nina. Tsy manam-potoana iresahana be aminao fa mandeha any ianao Tena efa mandroaka any ianao zany tsy dokotera izy fa inona nefa ny andrasanao akoatra zany Ka za mila miona sy miresaka mbola. Tsy ianao koa neto tadiaviko fa imbola Ka raha imbola ny tediavinao dia tsy aho izy fa manaraka miverina. Eny azoko. Aleo andefa mbola hitady ihany nareo any aoriana any dia mandeha any koa mandreraka na mijery anao aza. Fa manina koa ela ny ela be ka mbola nadalain'ilay vehivavy mirediredy ny tao ambaravarana tao akia. Fa manahoana izy ato vehivavy iza koa zao zany iza ndray moa fa tsy ninahy ay ve eny koa any izy nandondona tao ambaravarana tao fa za koa mbola sairana tambola dia tsy mivahaiko. Ka soa ihany koa izy fa tsy nampandrosondringy fa nanahoana ho ambola io efa matsiaro teny io izy rea. Lazay fa misy zavatra mandendehibe hony anaty kibony any dia manepitra anazy. Ary alao ary londry jerevako azy indray tena mila manao analizy complet mihitsy alary mbola. Raha tsy izay manko tsy fantatra ny tena marina mahazo an'lahy io. Tena tsy azoko tsy mety izay mahazo ahy. Tsy mahazo aina mihitsy aleo ary fa andeha hanao analizy rehefa avy eo ihany zany. Sady tsy lavitra nge ao amin'ny hopitaly isantsika ihany dia efa afaka manao an'izany ala. Izay mihitsy aloha ny tsara atao ka efa mahazoazo aina kely ihany koa mantsy zao fa tsy tahaka ny lety eo. Andaontsika eo any amin'ny hopitaly raha riza. Alao fa babeko elahy elahy koa manko tena reraka be. Allo? Nanahoana ny fahasalamanao izay? Efa tsy dia maninona kiza. Ay kosa tsara zany ary mba mangalaina moa dia misakafoana tsara amin'izay.
valy ny analizy izay rehetra natao e. Rehefa nijerena mantsy dia olona salama tsara. Mety arerahana fotsiny izany angamba no nahazo any lako. Fa na izany aza za mitsahatra mivavaka. Izay ihany ny fiarovana sy fitaovam-piadiana amin'izao zava-misy izao e. Tena marina mihitsy izany a. Mila mifampitondram-bavaka ihany koa tsika na izany aza. Okey. Teo any aminao mafy aho saingy tsy afa-manoatra aloha e. Efa niresaka izay sineny fa izy aloha ny andeha ho any ikarakara ny lahy. Efa nomeko saran-dalana sy vatsy izy fa milaza ihainga rapitso ihany. Ai kosa, misaotra betsaka kely malalako a. Tena hafahafa mihitsy izao zava-misy mahazo anao izao, mbola fa mila mahery ianao a. Dia aza misaraka amin'Andriamanitra mihitsy fa izy ihany no afaka miaro mifandriky ny devoly maro isan-karazany. Tena marina mihitsy izany ro malala. Reraka be fa alolo mba atoro kely. Mifampiantso eo ihany tsika rehefa avy eo. Okey ary, maka aina tsara izany malalako izany a. Rehefa avy eo. Ndry, tonga soa ty ambola ihany a marina. Tena mampalahelo ahy na dia mijery asa fa tena reraka mafy mihitsy le zanako. Ary toa lasa saina be ny mamamboly izany e. Malahelo ambola ary Rija. Jereo anie ty mahazo azy e. Nefa dia tsy hita mazava ny soritra retina mahazo azy anie. Aza mora kivy toy io rery mamambola. Sady efa mifampiresaka izay sy lehibe ato amin'ny hopitaly e. Dia tsy maintsy alefa ampiakarana any Antananarivo izy. Mila manantona spesialista mihitsy izy e. Le manao fizaham-pahasalamana ifotony ireny mihitsy izany. Tena hevitra mety mihitsy izany Rija. Dia roviana izany izay manaingaka. Rehefa matsiaro tena miankina amin'ny mamambola ihany io e. Rehefa afa-biza amin'ny mamambola dia afaka mandehantsika narapitso maraina ary. Sika raha teo moa tsy afaka miandry andro ela be intsony e. Tena efa afa-bizana tsara ary Rija. Fa hono a, isika hoana moa? Ie, isika mianaka nitondra azy any arifoko izy indray moa e. Namako ane io ry mamambola e. Ay ve, misaotra be dia be anao re Rija. Aleo isika manainga rapitso ihany ka. Avelao aza e. Tsy hijanony eto izany a. Avelao a. Avelao. Mbola. 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 Avelao a. Ao mifazakely aloha ianao misotro rano fa tena tsemboka be mihitsy anie ianao e. Sady toa tena mangovotra be mihitsy. Ay ve nanofo ratsy a. Tena nanofo ratsy be mihitsy ary neny a. Ao mifaza aloha. Ao mivavahana ka. Atsoa Jesosy hamonjy ianao fa izy ireny ihany afaka ampitony ianao. Tena marina izany ry neny a. Reraka be mihitsy aho izany ka soa ihany ary tsika efa niainga ho any arivo raha soa ihany tsika efa hiainga ho any arivo raha pitso. Way, manino ny telefonanao? Misy mesazy anie izany telefonanao izany fa vakio aloha e. Tena ila tsy hahiratra ny masoko ry neny fa mba vakio aloha. Ao meo anaty arany. Aleo vao vakiako vetivetika. Izao ny voalaza ato a. Raha mbola teo velonay ianao ry mbola dia efa dino miala lavitra eto amin'ity faritra ity. Satria izaho rery ihany no afaka manalanao amin'ny rofinao io. Ilay malala tena ty tsy mafoy anao. Nina. Si, ay ve le mbola vehivavy adala tsy misaina iny ihany ny anton'izao e. Fa izy vehivavy io mbola raha zao voalazana izao anie dia olona misopatra izy ity e. Ary izay mahatonga an'izao aretinao izao. Efa fantatro izany ry neny a. Fa raha mbola izaho koa ny mbola dia aleoko maty toy izay araka amin'iny vehivavy mpamosavy iny. Sady raha tena tianao koa izy mbola dia tsy hamelanao hijaly ohatran'izao a. Tsy fitiavana izao fa fitiavana ny tenany. Ka izany mihitsy anery neny a. Rerareraka fa aleo aloha hiverina torokely neny a. Marina e. Eny ariko. Tonga soeto arivo indray nareo telo mianaka. Misaotra kely lova. Misaotra betsaka rery lova.
Ie, efa niresaka ny tsy nidinika tamin'iray aman-dreny ara-panasy ny mpitandry na omaly fa rapito izy vao entina any. Fa avelao aloha izy akaina kely. Tena mety aky izany fa na izany aza tsy maintsy mila atao sérum izy izy nefa tsy mahasakafo nefa tena reraka mafy mihitsy. Fa zao izy mianaka tokony hoentina any amin'ilay mpitsabo spécialiste reny ihany izy mba ahafahana manao fitiliana sy mijery fotony zavatra rehetra. Sa ahoana ny hevitrareo? Tena mety mihitsy izany ka. Aleo aloha izay no atao ary dia rehefa vanitsika mandeha any am-piangonana sady mba hanararoatra akaina kely aloha zaraka izy fa tena mahatsiaro vizambizana mihitsiny tena mba hanararoatra akaina kely aloha zaraka izy fa tena mahatsiaro vizambizana mihitsiny tamin'ny voyage teo iny. Izy koa sady mandroso miverina nataontsika mifanesiko. Samy mihitsy matory aloha neny fa aleo izy hoentina isirija. Sa ahoana rija? Mety izany ka makaina tsara ry mamaravao dia fampiantso ihany indray Iendry anaka. Ary tena miseho be saina sy mafy be mihitsy ilay vadinareo sy mbola. Fa mbola ina ihany tsy matindry lolo amin'ny zareo ireny. Ka rehefa tiako dia tsy avelako any hafa izany tsy mahalala ny inangandry. Dia izany ve natao hoe fitiavana amindry? Avela hijaly sy arary mafy ilay olontiana. Ka tambatambazana tsinona tsy metiko. Rehefa tsy mety hoentina mora dia hoentiko amin'ny fomba hafa mihitsy. Tiana izany tombontsoa andrira misy mahazo azy. Ohatra samy tsisy tomponiko. Rehefa tsy ho ahy ihany dia aleo taperina ny aina. Aza debe vavaloatra aky fa tsy mbola tompony aindry mbola misy Andriamanitra mahay zavatra rehetra nondry ao ambony ao. Hitantsika ao ary izany. Hitantsika mihitsiko. Sao koa aloha izy vao karakara amin'ny vadiny akaiky tsara. Fa vadiny ahoana moa? Fa nga tsy maty tamin'ilay lozam-piarako diny ilay kaladala iny. Ka tsy voatery izay rehetretindriany dia ho tanteraka daholo Izay ny lazaiko amindreo misy Andriamanitra maheriny ao ambony ao Sy. Tena efa hoerinandro izay ny nany hiditra hopitaly. Mbola tsy misy fiovana mihitsy ny toe-pahasalamany aloha hatreto. Tena tsy sakako sony mihitsy ny lohako izany. Fa marary daholo ny vatako rehetra. Maherezaka tsy hoe mandatsy akory fa toy izao ny nahazo amboly ary efa saky niala hatramin'ny ainy mihitsy aza. Maya miala vonjeo io fa mitelira indray. Ny asa tsemboka be. Aleo aloha antsoina aingana ny dokotera ka. Tena isaran'Andriamanitra fa dia sitrana somatsara ihany ianao rombola. Ie, tena marina mihitsy aky izany. Sady mba nahazo affectation aty arivo ihany ary izay siritsako. Samy mihitsy. Sola voaya mihitsy. Ny zavatra rehetra koa akana lesona avokoa. Fa tena mifona amindray aky izy ary malala tamin'ny tsy nahaizako nitondra tena ka tafiditra tamin'iny araton'ny nina iny. Tsisy tokony hifona ny lalesa izany rombola. Oka ny lasa omba ny lasa kia. Ny hoavy indray no aloha atrehantsika. Ndry zany anele tsy afozako an'ity malalako ity. Efa tsy andro kery izay andro ampakarako anao sy anaovako ny voady eny ambonin'ny altara. Ielako efa ray volana sisa lesy ary mifaza amin'izay fa mbola betsaka ange ny zavatra ataontsika androany. Eny tokoa. Aloha ary fo amin'izay. Tena mba hafahafa mihitsy ty tranga mahazo any naty mitombo isan'andro ihany ny zavatra mahazo azy nefa ny analizina tonga tsisy ninina akory raha ny hevitra aloha raha izany ohatra nareo fianakaviana dia alao izy hoentiny eny amin'ireny toby ireny reto alao manantona mpitondra fivavahana fa Andriamanitra rery ihany mahay manafika sy manasitrana azy amin'izao zavatra izao. Tsy haiko aloha fa any anaty torohevitra fa nareo ny safidy. Tena miomboka-hevitra aminao amin'izany mihitsy dokotera. Tsy hoany aka. Tsy handray mihitsy izy ireo raha ny adalana efa vitako. Sady mianatra an'Andriamanitra koa tsy hoany aho Ho an'ny mpanota toanao sy toako ngena tonga avan'i Jesosy tetỳ tany. Izay no nanoloran'ny ainy
tsy mijery ny fahotany efa vitanao izy fa raha vony ianao ny an'olo tena ho anazy sy fona ary bebaka tamin'izay ratsy rehetra vitanao dia handray anao izy ary analanao amin'izao rofinao izao. Zany ve dia mbola mela ve izy? Tsabo ranofo ny antsoan'Andriamanitra saingy androany dia natsoana hanoranareo amin'ny alalan'ny ara-panahy. Mamelanao izy ry ninahy, izy nge Andriamanitra be fitiavana. Eny ary ka efa ianao mpitsabo mihitsy no milaza izany dia resy lahatra ka manaiky. Eto any avoary mino fa izay ny lalana tsara mety amiko. Toy izany koa kely ninahy ny lalana ny safidiam-bola andresena ny ody nataonao taminy. Rehefa sisona soma tsara izy amin'izao fotoana izao. Profo izany fa Andriamanitra mahery. Efa vonina daholo ve ny entanao ry voary Nainga ho any arivo manko tsika afaka fotoana fohy Efa vita daholo ka. Ndry dia andeha aripetraka aminao any arivo azy zany. Ndry tahaka ny manofo mihitsy tsy manofo zany re ianao tiako ianao dia tiako ianao anorina no avy miaraka amiko any. Ary mbola ve zany mbola tsy navita ny entany aleo aloha jereko amin'ny mihitsy izy ka ela loatra ka. Ifonako ny ratsy rehetra vitako taminareo mivady ry mbola tena nanenenako reny rehetra reny. Eny ekena tokoa fa mafy ny nanjoanay saingy mamela anao re zay ry ninahy. Ny zavatra rehetra koa mantsy miara-miasa asoa izay tian'Andriamanitra. Ary mety ho izao koa anie ny tady-pitiavana nisy tomany ianao mba hiverinao ambalany indray tady-pitiavana ho an'ny manodidina rehetra ihany koa satria mirakitra famelan-keloka lehibe. Lesinao atsika reny tsy voatery anao ratsy anie vao ahita sory ninahy. Maro zany ry mbola izay fa soavadinareo dia mampamanga any amin'ny lova any. Veloma kely ninahy. Veloma ninahy. TADIM-PITIAVANA Diam-peniny Rindra Nathalie. Jeff-Tazislin, miandry ny avo, livarakoto. Yvette Randriana Zolo, Andorakoto Mavo, Volatiana Norlalao, Angelina Fanjangelina ary ny mpanoratra no nanome aina ny tantara. Nandrindra sy nanantotosa Oliva Sorakoto ny rina. Ikirakira ny teo amin'ny lafiny ara-teknika Pitika.